Manantitra ny araba mba mpiririntso anareo tompolasy tombokovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny politika avy hatrany no anomboantsika ny vaovao. Nanamafy ny firaisan-kina mba ahafahana miatrika antsakasy andavatra ny fiainam-pirenena ny teo anivon'ny K25. Nandritra ny fivoriana no tanterahana teo anivony izany K25 izany no niresahana ny amin'ny antrehana ny fifidianana rehetra izay mbola totosaina eto amin'ny firenena. Ankoatran'ny izay ihany koa dia manara-maso ny fihetsika ny fitondrana ny eo anivon'ny K25. Zava-dehibe ao anatin'izany rehetra izany ny fijerena ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy iray manontolo ary eo ihany koa ny fibanjinana ny fampandrosoana any Madagasikara. Ndeha hoaroarahantsika ny vaovao momba an'izay. Nanatanteraka fivoriana teny amin'ny Fohibeny etsy Belera ny K25 ny sabotsy lasa teo. Fivoriana izay natao mba anamafisana ny firaisan-kina ho an'ireo ankolafy kely izay mitambatra ao anatiny mba hijerena ny hoavin'i Madagasikara eo amin'ny setry ny fampandrosoana sy ny ara-politika. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa vonina hiatrika ny fifidianana rehetra izay mbola ho atao sy ho tanterahina eto Madagasikara ny eo anivon'ny K25. Tohizana zany ny fiarahana natao tamin'ny K25 ka hoentina anatanterahana ny raharaham-pirenena, ny fanaraha-maso, ny fitondrana izay misy ankehitriny ary koa ametraka ny atao hoe plateforme amin'izay zany mba ho hisy vondrona toko betsaka ka mba matanjaka hiatrika ny fifidianana rehetra ary anara-maso ihany koa ny raharaham-pirenena. Tsika miaina ao anatin'ny lalàna izay avoaka ny fitondrana mahefa ka hatreto aloha mbola tsy mazava mihitsy izany resaka legislativa zany. Zay dia fa vonina amin'ny Madagasikara iray manontolo fa miandry ny toromarika mazava amin'ny fitsipodalao mazava izay fanaovana eto Madagasikara mikasika an'izany. Anoana ny ezaka izay fanataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy anasoa ny tanindrazana indrindra fa ny vahoaka malagasy no antony nitsangana ity plateforme ity. Zava-dehibe ny fifandraisan-tanana tahaka izao hoy Andriamatoa James Ratsimba isan'ny mpikambana eo anivon'ny K25 raha nitondra fanazavana nandritra izao fivoriana izao. Tandindoza ny firenena amin'ny zavatra amin'ny lafy maro ka soa ihany mba nisy leader iray afaka mitsangana izay toana amin'ny besiny maro. Zay angamba no anaovako vazovazo hoe fitiavana ny lehibe indrindra dia efa samborina sady aloha ny rehetrarehetra vao ianao ny tafatsangana dia efa manangam-pahavalo na mpanao baolina jelamboto reny aza tompoko rehefa vita matcha dia mifandray tanana. Mitoetrany arak'izany ny fikarohana ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny fijerena ny hoavin'ny vahoaka malagasy ho azy ireo na dia niarahana fantatra aza ny zava-nisy tamin'ny fifidianana izay natao teto Madagasikara farany teo iny. Fa ho an'ny tiako Madagasikara sy ny K25 eny avaradrano kosa dia vonina izy ireo hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay isy eto amin'ny firenena. Manoloana an'izany anefa dia tsy maintsy amafisina ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Ny votry zany nandritra ny fampiarabana no ny taona vaovao no totosaina teny Alasora ny faran'ny herinandro teo. Ndeha aroarahantsika ny vaovao momba amin'izay teo amin'ny sarin'ny Rivo Janoary. Mafiorina ny fihavanana sy ny firaisan-kina ny mpanohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny eny avaradrano no resahana no ararotana ny fahatongavan'ny taona vaovao anamafisana izany nandritra ny fionana teny Alasora ny zoma tolakandro teo. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanehoana ny fahavononana hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Anatin'ny fiarahamanitra taona izay nataony tiako Madagasikara teto avaradrano araka tamin'ny K25 dia nampiseho izay firaisan-kina izay sahady ary mbola fofona ihany koa zany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa vonona rehefa vonona tanteraka ny ekipa rehetra. Nampiavaka ny fampiarabaniny teo anivon'ny tiako Madagasikara K25 tamin'ity fotoana teny Alasora ity ny fidirana mivantana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny alalan'ny antso Atarby. Niara-paly tamin'ny ireo mpiatroka tiako Madagasikara sy ny K25 ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary
Nilaza ihany koa fa zava-dehibe izay fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka izay tao anatin'ny aravona tanteraka no nandraisan'ny teny antoerana izany fampiresahana tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany. Fa eo amin'ny vaovao ny androm-pandrakana kosa tapitra ny volana febroary ho avy izao ny fotoam-piasan'ny solombavambahoaka. Andrasana ao aorianan'izay ny fanaingana ny mpifidy anisana ny 90 andro izay voalazan'ny lalàna. Ahafantarana mazava ihany koa ny daty izay anatotosana ny fifidianana solombavambahoaka dia aroarantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay. Tsy maintsy isy ny fahabangana androm-panjakana rehefa ho tapitra ny fotoam-piasan'ny solombavambahoaka amin'ny volana febroary ho avy izao. Fa efa nampanao lalàna ny anteny miram-pirenena ka mandra-pitsangany ny anteny miram-pirenena vaovao ahitana ny solombavambahoaka voafidy dia famoahana lalàna amin'ny alalan'ny itsovolana no ataon'ny fahefana mpanatanteraka. Miainga amin'ny daty hanaingana ny mpifidy no anisana ny 90 andro ka ahafantarana ny daty anatotosana ny fifidianana solombavambahoaka. Samy miandry an'izany ny beso maro indrindra ho an'ireo manana kandida izay rotsaka hofidiana amin'izay fifidianana solombavambahoaka izay. Fa ho an'ny mpifidy kosa dia zava-dehibe ny fijerena dian'izao ny anarana any anatin'ny lisam-pifidianana ahafahana miatrika araka ny tokony ho izy izay fifidianana ho avy izay. Fa ho an'ny vaovao ny tanàna n'Antananarivo kosa tsy misy ny andrasoandraso fa avy hatrany dia mandray andraikitra manao ny asa tandrify ny ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tao aorianan'ireny fiotsahana tany namoizana ain'olona ireny raha tsy resaka afa-tsy ny tetsy tsy mialonjafy isika. Amin'izao fotoana izao dia mbola miasa mafy mihitsy ny ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho anatin'izany ny boriboritany fahefatra manala an'ireo tany vokatra izany fiotsahana izany. Ho arahantsika avy hatrany ny vaovao momba an'izay. Mandray ny andraiky ny avy hatrany ny komina Antananarivo renivohitra manoloana indrindra ny voina ny tranga teny tsy mialonjafy izay nahafatesan'olona maro. Ny alatsinainy ny 20 Janoary 2024 dia nanala ny ranontany ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izay mbola miangona amin'ny faritra ny siny loza ireny ranontany ireny. Ny sampandrara ara-teknika ao anivon'ny boriboritany fahefatra miampy ny teo anivon'ny antsoina hoe équipe spécialisée en assainissement ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no nanantanteraka ny asa. Kasika ny asa eto amin'ny tsy mialonjafy tao aorianan'ilay fianjerahan-trano iny dia mbola miteo moa zany ny fiaraha-amin'ny asa ataon'ny komina Antananarivo renivohitra eto anivon'ny boriboritany fahefatra ny amin'ny fanalana ny ranontany. Ny fotoamanan'izy ireo zany satria atahorana mbola hifatratra sy hiotraka any amin'ny tranon'olon-kafa zany dia nisy zany no fandraisana andraikitra nataon'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny boriboritany fahefatra manala an'izany ranontany zany ary mitatitra an'izany midina aty ambany mihazo amin'ny Saint-Joseph Mamasina zany dia avy eo indray tao amin'ny camion makany amin'izay toerana tokony isiany izany ranontany anariana izany ranontany zany. Izao moa zany natao mba hanampiana an'ireo manodidina mba tsy mba hisoroana ny loza mety hisangana indray vokatry ny fiotsahan-tany dia ndraisiny andraiky tanana mihitsy zany ny fanalana an'ireo ranontany sy ireo tapaka biriky sy ilay potipotin-javatra izay mbola azo tokony ahitan-doza zany. Mitohy hatrany arak'izany ny asa mandra-pavita ny fanesorana ny tany manontolo. Ho fisoroana ny loza hatrany anefa dia manentana hatrany ny ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny tokony hialana ireo mponina avy hatrany eny amin'ireny faritra izay voalaza fa atahorana ireny amin'ny mety ho fiotsahan-tany na ny rano miakatra ihany koa. Fa hivadika lafin-javatra hafa mihitsy isika amin'ity vaovao manaraka ity. Rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao dia maro ny fiara na ny moto ihany koa no tratran'ny fahasimbana amin'ny resaka mekanika. Anisan'ny kojakoja fanolo izay tratran'ny fahavoazana matetika ny antsoina hoe silaim bloky. Amin'izao fotoana izao dia maro ny mpanjifa an'ity kojakoja fanolo ity. Ny anton'izay dia noho ny faharatsian'ny lalana. Toy izao ary ny fanadiadiana hoentin'ny Lorette Berton teo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala momba an'izay. Anisany kojakoja raiky ilain'ny fiara ndraiky moto ny atao hoe silent block na hainy maro amin'ny hoe slim block.
Vita amin'ny caoutchouc izy io, apetraka anelanelan'ny vy roa mifampikasoka ireny, ohatra hoe amin'ny train avant, amin'ny chassis sy ny triangle de suspension, na izay vy mety fampiady any amin'ireny fitaovana mekanika ny fiara sy moto ireny. Sady tsy simba no tsy maneno ny vy rehefa mifampikasoka raha toa ka misy an'io silent block io. Ao ny vita amin'ny plastika, fa mahavantana ny maro ny mividy an'ilay vita malagasy, namboarina tamin'ny pneuna fiara vaventy na ny engin. Efa misy malagasy mivelona amin'io fanamboarana sy fivarotana silent block io. Itsan'izany Andry, eny Ampefilo ny toeram-piasany, 15 taona izy izay no nanamboatra sy nivarotra silent block. Resaka silent block rehetrarehetra zany ataonay daholo rehefa momba ny caoutchouc, vita amin'ny caoutchouc. Matière ampiasainay pneu en engin reny. Resaka amin'ny tôbila, moto mety daholo na machine ohatrany hoe fitotom-bary reny ary zao ka misy resaka hoe ohatrany hoe patte moteur raha vao caoutchouc zany dia vita daholo. Eo amin'ilay matière zao no tena olana. Satria misy fotoana izy io misy ohatrany anina rehetrarehetra reny any le ohatrany hoe misy fotoana le matière hoe betsaka be, misy fotoana indray rehefa izy miletika tsisy. Zany. Dia io nefa ny tena olana. Io zany raha vao tsisy dia efa kotany tsy miasa fa chômage. Misy qualité ihany koa io matière ampiasainy io. Misy malemy, misy mafy. Fa izy mety daholo rehefa hoe caoutchouc. Arakaraka le pièce atao zany io. Misy izy zao départ 500. Raha ohatra tony zavatra ataonay tony zao dia eo amin'ny 3000 ny ray. Dia resaka raha vao silent block ny ray izy dia 2005 ny ray. Départ amin'izay. Arakaraka ny asa atao. Manamboatra zavatra hafa amin'ny alalan'ireo caoutchouc ireo ihany koa Andry sy ny ekipany, toy ny tongotra seza ndraiky latabatra. Ho antsika eto Madagasikara manokana dia tena miasa be amin'ny mpampiasa fiara ny silent block, satria miaro ny kojakojan'ny fiara tsy ho mora simba noho ny aratsian'ny lalana. Tsy mijaly manko ny fiara raha mitontona amin'ireny lavadavaka mameno ny lalabe ireny. Afaka mihevitra fotsiny izy fa tsy mifiletaka avy hatrany raha sendra mandalo lalan-dratsy sy feno godra. Fa efa miresaka fahavaratra ihany isika, maro ny trano mitete rehefa tonga ny fotoanan'ny orana tahaka an'izao. Mety mieritreritra ny besin'ny maro hoe mandeha ny varotra fanitso rehefa tonga ny fahavaratra. Mifanohatra amin'izay nefa no tena zava-misy satria tsy mbola fotoana ny fanamboarana trano loatra ny fotoam-pahavaratra, noho izany dia tsy dia mandeha loatra izay varotra fanitso izay. Ny resaka sachet sy ny antsoina hoe golaka no tena mandeha amin'izao fotoana izao. Efa tonga ihany koa ny fotoana fijinjam-bary ka ilaina amin'izany ireo fitaovana ireo. Toy izao ary ny fanadiadiana hoentin'ny Laurette Berton teo amin'ny sariny Mano Randriamalala momba an'izay. Tsy tsara loatra ny tsena ho an'ny mpivarotra tafopatso na fanitso amin'izao fotoana iavian'ny mahalegny izao. Olo mividy kiraikiraiky ndro misy amin'izao satria mbola anatin'ny maintso ahitra, hoy ny mpivarotra sendra anay. Tsy dia misy loatra ny olana sedrain'ny mpivarotra tafo ankoatra ny fiantraikany fiakaran'ny vidin'ny sandam-bola malagasy raha ny nambaran'ity raim-pianakaviana raiky ity, izay efa nivarotra fanitso antaonany maro tetỳ amin'ny petite vitesse. Tsenan'ny fanitso dia fotoana tsy fandehanany mihitsy zany amin'izao fotoanany fahavaratra zao. Ny antony tsy manam-bola ny olona. Mo presque efa mahavita trano daholo ny olona dia resaka réparation anankiray anankiroa zany vidin'ny olona rehefa fotoana ohatr'izao. Ny fanitso mandeha arakaraka ny épaisseur-ny zany ny vidiny. Ny farany mora zany ny 2 mètres mora indrindra ety aminay zao 12 000 ariary, 15 000 ariary 2 mètres 50, 18 000 ariary 3 mètres. Dia miakatra arakarak'izay koa ny vidiny raha mematevina izy. Ny olana aloha tsy dia misy satria ny mpamantsy anay ny fangalana entana tsy dia manana olana dia misy foana ny entana. Mifanohitra amin'izay kosa ny an'ny mpivarotra tsileny na sachet na golaka na ihany koa jifotsy eny amin'ny tsena ny petite vitesse marikitra ny tsena be ny sotry. Satria amin'ny fotoana ny mahaleny karan'izao no mampandeha ny tsena. Maro manko ny trano mijora na mitete rehefa avy ny orana ka ilaina ireny anampenana an'izany. Raha ny nambaran'ireo mpivarotra nefa dia tsy afa-po loatra izy ireo amin'ny fandehanan'ny tsena.
Tserony tsy fotsiny ny sase zany arakaraky n'le saran'le volan'le olona tetoety zany tsy de nisy tamin'ny heritaona izy nandeha be nafavara tsara zany le amin'izao zany efa crise de tsy de mividy firy zany taloha zay malafo 500 000 250 zao tsy de misy tsena ntsony mihitsy raha mora zao 20 000 ny sase de misy farany lafo ndray 100 000 eo tena farany lafo nefa le olona tsy de mahasaly le tena lafo eo amin'ny 50 000 75 000 ny olana asidy amin'le sase zany zao ny eo amin'le tsy fampian'le volany ampianatanan'olona mihitsy zany sahirana amin'ny olona zao de tsy de mandeha ny tsena zany tsy de misy de tsy ohatsy ny tamin'ny heritaona zany tena hoe tsy mandeha. Misy ihany ny mpividy kiraikiraiky manjifa ireny sachet ireny. Nisy fiankarany kely ny vidin'ny sachet hoy ny mpanjifa saingy tsy maintsy vidiana izany satria ilaina. Miakatra izy raha maintany izy aty midina aty zany ena zany ndray tsy miteny hoe lafo le izy satria za tamin'ny nisy moment andro maintany nivanga izy teo tamin'ny 60 000 teo zao nampiakarino. Miaigna anatin'ny provisoire na vonjimaika hatrany ny malagasy araka izao hita izao satria raha tokony hosoloina fanitso mihitsy ohatra ny tafo rehefa mitete dia avotana amin'ny sachet na golaka izany aloha sitrany ahay. Fa ivadika lafin-javatra hafa misy isika amin'ity vaovao anankiray ity. Lafiny maro no ahafahana mandrefy ny fahantrany malagasy. Anisan'izany ohatra ny resaka fahefa-mividy amin'ny ankapobeny. Fa rehefa jerena akaika dia ao anatin'izany ihany koa ny resaka fanjifana ny gazety. Raha ny fanadihadiana natao dia miena ny farisian'ny malagasy mividy gazety amin'izao fotoana izao. Antony maro no mahatonga an'izay, eo aloha ny firoborobon'ny teknôlôjia toy ny interneto sy ny tambazotra serasera amin'ny alalan'ireny Facebook ireny. Fa ny tena marina ihany koa dia ny tsy fahafa-mividy noho ny vola izay kely eo ampelantanana no tsy ahafahan'ny ankamaroan'ny malagasy mividy gazety amin'izao fotoana izao fa dia mianina fotsiny amin'ny fijerena ny lohateny eny amin'ireny mpivarotra ireny dia lasa. Toy izao ary ny fanadihadiana momba an'izay hoentiny noro fitiavana teo amin'ny sariny Erzo Rajonarivony. Gazety no mijanona avy hatrany eny amin'ireny toerana ireny, mamaky ny lohateny ary mijery ny sary fotsiny ihany fa tsy mividy akory. Ny raharaham-pirenena no tena mahaliana ireo mpijery gazety raha ny fanadihadiana nataonay androany. Midika izany fa manara-maso sy manaraka akaiky ny fivoarany toetra raham-pirenena ny malagasy. Resaka raharaha-pirenena zany dia le amin'ny antsonareo le fampomezana ireo mahafinaritra daholo zany ireny dia le zava-misy le fiainana andavanandro mihitsy zany. Resaka vaovao no tena mahaliana dia manampy izay koa misy fampomezana koa mahaliana. Raika amby telopolo maty, raika amby telopolo sy valonjato sy manan-kelofana, trano 12 rava, dia resaka politika, resaka fiarahamonina hita daholo. Fa ny ena kosa ny farisiany vahoaka mividy gazety amin'izao hoy ny mpivarotra. Anisany anton'izany ny fisondrotam-bidy ny gazety. Saika niakatra ary zato ariary avokoa mantsy ny ankamaroany ireny karazana gazety sasany ireny. Mbola antony mampalaina ny olona hividy ihany koa raha ny voalaza ny fisian'ny interneto sy ny tambazotra an-tserasera Facebook. Vokany tsy dia mandeha ny tsena hoy ny mpivarotra. Amin'izao aloha tsy dia mividy gazety ny olona satria be dia be konkoa ilay hoe internet dia izay mahatonga an'ilay olona tsy dia mividy an'ilay gazety fa efa mahita ny any amin'ny internet sy ny Facebook sy ny rehetrarehetra ny olona dia mahalana be ilay mpividy gazety. Moa ny olona raha teo koa mety tsy manam-bola dia any misy mba jerijerena fotsiny hoe any anaty internet. Efa nahitana fiakarany daholo aloha ny gazety rehetra satria teo aloha teo midi 500, raha izao izy efa lasa 100, jejo 300 dia izao izy efa lasa 400. Gazety rehetra izany efa niakatra daholo efa niakatra daholo. Fa amin'izao fotoana ny fahavaratra izao kosa ny voalaza fa tsy dia mandeha ny tsenan'ny gazety raha ny fantatra androany.
eo amin'ny fanatanjahantena kosa manana ny traikefa sy manana ny atao hoe talenta amin'ny ankapobeny ny tanora malagasy eo amin'ny taranja isan'isany mihitsy raha vao miresaka hoe fanatanjahantena fa nanisany sakana tsy ahafahan'ny tanora malagasy mandroso dia ny eo amin'ny fampitaovana sy ny fototrafitrasa mbola taratry ny fahantrana ihany koa izay toe-javatra izay raha ny taranja tenisy ambony latabatra ohatra dia misedra olana eo amin'ny resaka fototrafitrasa sy ny fampitaovana satria dia ilaina ny fahafenona eo amin'izay fitaovana sy ny fototrafitrasa izay mba ahafahana mifehy tsara an'io taranja tenisy ambony latabatra io. Toy izao ny vaovao ary sy ny tatitra hoentin'ny Germain Nomenjanahary teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarivony momba an'izay. Ny ara-pitaovana sy ny fototrafitrasa ireo no olana matetika sy sakana ho an'ireo mpity fanatanjahantena malagasy. Raha ho an'ny mpity tenisy de table manokana ohatra dia nambaran'izy ireo nandritra ny fampiresahana androany fa ny ara-pitaovana no tena sakana sy olana ho an'izy ireo tsy ahafahana mandroso eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na izany na tsy izany aza nefa dia efa betsaka ireo dingana izay vita ho an'ny tanora malagasy teo amin'ity sehatra ity tamin'ny taona 2024 lasa teo iny. Tena miroborobo mihitsy eto Madagasikara n'ity resaka tennis de table ity dia inona hatsohatsy zany dia anana résultat tsara amin'izay tsika. Ny sakana eo amin'ny fitaovana satria ny fitaovana amin'ny tennis de table lafo be daholo. Ny raketra, ny revêtement, ny baolina lafo vidy daholo, tsisy vita eto an-toerana ireny fa importera daholo nefa lafo vidy dia tsy zakan'ny ankizy. Raha eto Antananarivo zao dia eto ihany ny tena hoe fanaovana entraînement dia misy koa manana trano kelikely ihany any amin'ny misy azy ihany fa tsy ampy be dia rehefa ny palais de sport zany sarotra be mifakana azy izay koa olana anankiray sedrainy tennis de table izay. Na dia eo aza ny olana ara-pitaovana sy ny sakana maro samihafa dia ilaina ihany koa ny fiezahan'ny tsirairay mba ahazahoana vokatra sy mba hahatonga fahombiazana ho an'ny mpity fanatanjahantena. Ny niofanan'ny zareo tany Chine dia hita fa tombony avy teknika an'izareo zany teo ihany koa ny resaka fizika anisan'ny tombony lehibe zany hita nafiaran'ny zareo zany tamin'ny championnat farany teo tena hita misongadina tokoa le ankizy niofana tany Chine. Tokony zany Sina maritra foana zany ny ankizy Sina manao rencontre foana zany la hita toerana na any ivelany mba hampakatra le avy teknika an'zareo ary indrindra mba ampiariny le zavatra azo an-tany Chine satria lasantsika ety ihany mety tsy tavavoaka fa tokony manao rencontre maromaro antsika resaka international. Ilaina ny firaisan-kina ho an'ny ministera izay voakasika sy ny federasiona ary ny mpity fanatanjahantena malagasy indrindra fa ho an'ireo tanora izay vao misonitra raha tiana ho lasa avo ny atleta malagasy sy ny mpity fanatanjahantena malagasy ho hiatran'ny nambaran'izy ireo. Fa tsy dia mahazatra antsika loatra ity vaovao entina ato anatin'ity fanadihadiana anankiray ity. Tsy inona izany fa ireny fanosorana veriny ireny. Toe-javatra izay azo lazaina hoe fa fandre matetika izy io kanefa ilana kosa ny antsoina hoe mahamatianina raha toka tena ifantoka aminy. Eny rehetra eny dia efa misy ny manao an'izany asa izany ary atao asa fivelomana mihitsy ity fanosorana veriny ity. Ny vehivavy moa no tena liana amin'izy io fa tsy dia fandre matetika izany hoe lehilahy mihosotra veriny izany. Fa na inona aloha toe-javatra amin'izao zany dia tsy misy ny asa ratsy araka nefa naverimberitsika ombenombeny teto amin'ny vaovao ny fahitalavitra MBS. Nanao fanadihadiana momba an'izy io indrindra ary i Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince ho arahantsika avy hatrany. Eto amin'ity elakelan-trano makany Mahamasina ity no fiasan'ny benja. Amin'ny 9:30 maraina izy dia efa eto ary tsy miala eto ihany koa izy raha tsy amin'ny 10:00. Tsy dia mahazatra loatra angamba ny mahita izany hoe lehilahy manositra veriny izany. Saingy efa manomboka maro amin'izao ny lehilahy manao an'izany asa izany raha ho any eto Antananarivo manokana ka isan'izany i benja. Tsy nianatra nanositra veriny loatra izy fa nahay ho azy. Mpivarotra veriny no tena asany taloha ka dia nitariny amin'izao fanosorana izao. Efa nisy taona ihany. Efa nisy 10 mijery fotsiny fa tsy mianatra. Ohatry ny asa rehetra. Rehefa tiana ny asa dia mahavelona foana. Misy olona foana fa tsy voatery hoe tsisy mihitsy.
Tsy latsaky ny folo mihoatra ny folo foana. Tsy latsaky ny folo no olona raisin'ny benjy eto isan'andro hosorana verni ary matetika aza dia ilaharana mihitsy eto. Arivo ariary no an'ny sorany verni olona iray na tongotra izany na tanana. 4 ariary kosa raha asiana solona hoho na faux angle. Mahavelona tsara araka izany ny asa satria mahavita olona 10 izany benja dia efa mandray R1,000 isan'andro. Saingy 10 izay raha kely indrindra hoy benja ny olona raisiny eto. Efa maro ihany koa ny olona zatra azy toa ireto roavavy ireto. Isaky ny tapa-bolana tena efa zatra be mihitsy. Eto amin'ny benja aloha zany cool izy mahafinaritra mahay mandray olona sy ny tariny dia ohatran'ny hoe eto koa zany mora atakatry ny fahefan'ny rehetra. Dia izay mahatonga ny hoe ety milahatra ety mihitsy tena mahafa-po. Eto amin'ny benja sady mora tsy lany mamba ozy izy benjay. Izy mahafinaritra, izy mahay mandray olona isaka tapa-bolana. Ampatsahivina trany araka izany fa tsy misy ny asa ratsy fa miankina amin'ny fanajana sy ny fifotorana azy ihany. Dia iny fanadiadiana iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko.